Ya miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL, miaraba ihany koa ny camarade rehetrarehetra amin'ny gardien de la révolution. Araky ny fanambarana izay natao teto dia anao ty live ity hanamafy sy hanazava izay voalaza amin'ny fanambarana navoakanay mpikambana rehetra amin'ny gardien de la révolution. Voalohany indrindra dia nisy ranty efa navoaka teto asa herinandro zay na tapabolana raha ela indrindra, izay nanaovako antsoavo sy tolo-tanana ho an'ny tsara sitrapo rehetrarehetra hanangana n'io plateforme natao hoe gardien de la révolution io. Ny tsindrina manokana atao anatin'izany dia hoe misokatra ho an'ny olona rehetra satria tanin-drazana iombonana no resaketo Madagasikara. Dikan'izay tompon'ny Madagasikara daholo ny malagasy rehetra, kristianina ianao, tsy kristianina ianao, mpanompo sampy ianao, tsy haiko izay titre omenareo azy, silamo ianao, mpandala fomban-drazana ianao, agnostika ianao, filôzofy ianao, sisa dia tompon'ny Madagasikara. Ty Madagasikara tia tsy fananan'olo tokana, ary io mihitsy no narodantsika tao anatin'le révolution. Nisy nanao ampimamba ilay firenena hoe anay classe oligarque Madagasikara. Tsy neketsika voaka malagasy zany ka natonga antsika nidina an-dalana hoe fananana iombonana Madagasikara. Izay toe-tsaina izay no nanokafana an'ilay plateforme gardien de la révolution. Satria rehefa teny amin'ny 13 mai isika na teny amin'ny mpitolona rehetrarehetra, tsy nisy akijery arina tava teny hoe kristianina ve ianao, pana boudiste ve ianao, silamo ve ianao, fa hoe malagasy iray tsika. Natambatry n'ireo tanora reo tamin'izany fotoana zany isorana be deaibe azy ireo, ary tena le solidarité malagasy ambony noho ny fahasamihafana ara-pinoana. Averiko indray, le solidarité malagasy no ambony noho ny fahasamihafana ara-pinoana ka nahatafavoaka ny tolona fazy voalohany iny. Mbola tsy vita ny tolona fa fazy voalohany. Sary-piaro amin'izay mihitsy aho. Le solidarité io sary-pady ary fragile ka mila kolokoloina. Inona ny zavatra nataon'ny adversaire voalohany? Nandrava ny solidarité io. Mividy ny tanora sasatsasany, misy zany. Mividy ireo mpitolona sasatsasany, satria fantany fa io solidarité io no bulldozer nampirodana an'zareo. Donc resy lahatra hoe ahoana ny kolokoloana ny afo solidarité tamin'ny tolona teny amin'ny 13 mai sy teny amin'ny teny andalana tia, mba tsy ho rava dia zaho hoe andao sokafana ny atao hoe gardien de la révolution, zany hoe arovana lay toe-tsaina révolution. Tsy misy fiarovana nizaniza, tsy misy fikarakarana fa lay toe-tsaina iny misy mila aloha satria fragile, satria raha matsikaritra nareo dia efa merava lay izy, surtout amin'izao fitadiavana seza zao. Mbola iverenako zay rehefa aveo hoe inona le anton'le fanambarana nataonay gardien de la révolution. Noho izany dia ireny ny olona namaly antsy 20 mianada mianaka izahay amin'izao fotoana zao ao. Ny critère napetraka dia zao hoe olona ao anatin'ny sehatry ny tsy va dia fanabeazana na ara-panahy na fanabeazana vahoaka na koa responsable na communauté matanjaka. Ao zao misy solotena ny communauté musulmane, ao izay solon'ny namantsika rahalahy Mostanina isorana be deaibe azy sy ny zanakavaratra ray manontolo iny. Ao ny solotenan'ireo tanora, mpanabe tanora any amin'ny faritra Iva sy mpanabe tanora any amin'ny sekoly sy ireo andian-jatovo maro, isan'izany zao namana Ando sy Injaka-dala moa fahalalana ro azy. Mbola iverenako kely ny amin'izay composition zay. Ao
sy ny sehotra teo olona manana toerana ambony eo amin'ny lafiny diplomatie internationale. Ao ny olona expert ambony amin'ny lafiny resaka économie, ao ny olona expert amin'ny fanabeazana, ao ny olona expert en informatique, ao zao namanay tonton mamy zay miarahaba azy manokana antsika niditra anatin'ny plateforme izy fa tsy fikambanana. Ao ihany koa ireo olona izay manana ny toerany izay tsy afaka miseho sehatra aloha pour l'instant noho ny toerana ambony ananany eo amin'ny sehatra ny ara-pivavahana ambony eto Madagasikara. Fa mbola ho hitanareo eny ihany izy. Zany rehetrarehetra zany dia anehoana amintsika hoe samy saro-piarotsika ny amin'ny firaisam-pirenena. Ka eto zany ny zavatra voalohany zay edivanay dia zao hoe tapitra hatreo ny clivage, satria nampidina atsika, nampidiny ny mpanjanatany, nampidiny ny mpanao politika, nampidina ny amin'ny atao hoe fisaratsarahana, dia izahay dia te ampiseho hoe on dépasse, midépasser zahay ny différence na fivavahana. Eny misy tsy mitovy firehana ara-pinoana sy ara-pivavahana zay ao, ary io natonga ny sasany tezitra dia tezitra mafy ny teny io satria tsy azo n'ilay izy hoe firenena miresaka eto. Ary rehefa teny amin'ny 13 mai ho asika tsy nisy ny tenitsika na ny ray hoe tsika zanak'Andriamanitra ihany no eny. Ary raha tena honnête tsika, honnêteté intellectuelle, mbola minoritaire tsika kristianina eto Madagasikara tompoko, fa itsika no majoritaire miteny betsaka eto amin'ny Facebook. Ao aloha hazava tsara ny resaka. Dikan'izay tompony Madagasikara daholo eto. Noho zany zany dia tena tsy d'accord mihitsy amin'ny atao hoe discrimination, ary le refondation dia io discrimination io mihitsy no edivako. Discrimination raciale, discrimination religieuse, discrimination convictionnelle. Manofy ianareo raha te hanorina ny Madagasikara ka hifanilikiliko hoe tsika samy para-mivavaka ihany, fa ina ny resan'ny kristianina Kristus Beliala. Aza mampiteny ny soratra masina amin'izay zavatra tsy idirany. Ny fitambarana amin'ny tsipino dia tsy amin'ny lafiny raharaham-pirenena fa amin'ny lafiny resaka any amin'ny fiarahana altara le izy. Fanompona hoe sady mandeha mivavaka ary anao no mandeha mivavaka ary, zay le izy. Fa aza mampiteny verset zay tsy hifandraisany, fa tsy hitory-teny akory. Noho zany dia miassume mihitsy aho, ary tena faly mahita hoe afaka mifampiresaka ny malagasy. Tsy moramora tompoko ny mametraka an'ireo olona reo ambony latabatra anankiray. Fa ny zavatra apetraka eo ambony latabatra dia hoe ahoana na tafavoaka ny Madagasikara. Mila ny olona rehetra afahana mobiliser sy ny sensibiliser. Noho zany dia zaho amin'ny anaran'ny tenako manokana aloha misolo tena ao anatin'ilay fikambanana plateforme ny fironona kristianina raha zay lazantsika azy, fa za tsy miambo hoe mpisolo tena kristianina fa azo lazainy hoe solo tena ihany. Dia tsy manana olana mihitsy ny fiarahana amin'ireo sakaiza reo kamarady reo satria combat ty. Ary le combat tsy combat amina olona fa combat am'le toe-tsaina mihitsy, ohatra zany discrimination zany. Dia milaza tena ho kristianina ve isika nefa manana toe-tsaina discriminatoire. Manana toe-tsaina discriminatoire. Aiza ilay valeur, ataotsika hoe tsy kristianina fa le valeur chrétienne mihitsy. L'accueil, zany valeur chrétienne zany. Nefa ny sahanareo ny manalika olona ao amin'ny commentaire ao, sahanareo mampitovy olona amin'ny kisoa, sahanareo mampitovy ny olona amin'ny biby. Je suis désolé, vous n'êtes pas des chrétiens, mais vous êtes des crétins. Fa tsy Jesosiko mihitsy no manao alika olona, tsy Jesosiko mihitsy no manao kisoa olona, tsy Jesosiko mihitsy no miteny hoe allo aloha izy ivadika kristianina zay vao miresaka. Non, on n'est pas là pour faire une évangélisation, on est là pour refonder une nation. Raha ohatra zao be ny tanànanareo zao eo amin'ny tanànanareo silamo, dia sa ve nareo kristianina? Za tsy andeha hisoratra any fa be ny tanàna silamo. Administrateur izy eo, fa tsy en tant que silamo. Avabamaiza manavaka sotra kely ane zany. Andeha hiondrina roplanina nareo zao,
andeha ho any ampitan-dranomasina mba fa nantavy ve nareo tao amin'ny compagnie aérienne hoe izy aloha le pilote commandant de bord inona ny firaikeviny sao de anticriste le pilote io fa nantany an'izany ve nareo fa ozy nareo hoe c'est un vrai pilote commandant de bord nianatra taristary mahafinaritra ahoana nataon'olona rehefa manao atterrissage na roplanina rehefa mipetaka ny roplanina ataoko mitehaka ny voyageur rehetra no zany aza mirefarefa amin'ny tany re raha olona manofy te hicible volana atsika nefa ny eto tany aza tsy vitatsika ny fandamina no zany de apetraka tsara io gardien de la révolution io de justement zay de ho saro-piaro amin'io ka dia isaorako be de be reo rahalahako sy anabaviko zoky zandry ray aman-dreniko ao anatin'io gardien de la révolution satria izaho kristianina nanolo tanana tsy ny salasala zareo fa mahamenatra ndray isika kristianina indray no miavonavona sy manilikilika c'est pas normal ça ka no zany dia mila dépassena zay clivage zay raha ohatra ka firenena no enjeu eto zany tsy antso olona handeha haka olona ato amin'ny fiky fiangonako manaraka an'izay ny asa eto tsy resaka Facebook misy miteny eto hoe Facebook fotsiny ve non Facebook fanambarana Facebook fa ampitana afatra fa izahay reo tompoko de manana communauté ngeza be daholo ao zao ny communauté musulmane ray mantolo dia efa manana ny ekipan'izy ny zavatra zay iarahanay mivory ao anatin'ilay gardien de la révolution dia mandeha ny amin'ny base rehefa aveo fa tsy mijanona eto sao de averinareo fa kabarina Facebook ty sao de averinareo asa isan'andro misy ato expert shadow cabinet manomana texte hatramin'ny fanomanana ny conclave hatramin'ny fanomanana hoe inona daholo proposition atolotra ny filoham-panjakana ahoana ny fomba hitondrana firenena ahoana ny resaka financement ahoana ny resaka redressement tsy azonareo atsaina mihitsy hoe c'est un travail titanesque gratos bénévolat fitiavana an'le firenena fa nitazanareo eto de lay bout de l'iceberg atanareo ohatra ny iceberg zao le sary vongana le vongana kely tazanareo le grand glace iny fa le ao ambany ao tsy hitanareo nitazanareo zao de zay telo la satria inona reo zay no efada satria zay efada manana page tamreo aloha zao vao miampy amin'ny tonton mamy isaorina be deabe azy hanampitosika anakio eo koa zao de fa gaganareo fa ahoana tonton mamy nefa zay niaranao débat taminy resaka hoe fisin'Andriamanitra satria izay misy le izy fananina mihitsy izy ho aseho aminareo hoe le toetsaina mirefarefa tompoko aza manofy anao refondation fa toetsaina sectaire zany ary ny toetsaina sectaire tsy mahalasa lavitra mihitsy ka reo olona reo dia samy manana ny secteur samy manana ny ekipany samy manana ny communautény samy manana ny mpanaraka azy fa nakambana iray ao anatin'ny tiatao gardien de la révolution samy manana ny zareo tsy hitsabaka amin'ny ministère énergiel mihitsy amin'ny domainako de adomainako amin'ny domaine zareo fa rehefa quand il s'agit de la nation dia mitambatra amin'ny fanomezana tolo-kevitra manaraka an'izay ny zavatra anankiray zay tiako tsindrina ihany koa de ne hoe efa nitenenina teto foana hoe lay mandeha amin'ny émotion raha olona sy le hoe partisan hoe rehefa tsy mitovy loko tava aminay rehefa tsy kristianina non tsy aty aminay ty zany any amin'ny kristianina intégriste miala tsiny fa zareo intégriste ny manantoetsaina zany misy aneny atao hoe intégriste religieuse extrémiste religieuse eo lazaiko foana hoe ny extrémisme ny voaray teto Madagasikara fa tsy ny filazantsara no zany eto tsy idirany émotion mihitsy sy sentiment d'appartenance fa sentiment d'unité nationale satria tendrombohitra no afindra ary raha tsy manam-pitiavana atsika tsy afindra tendrombohitra tsy sotrokely iny fotsiny no akisakisaka eo de sokotsikirina eo dia sensisa ny antony lehibe farany izay amresaka fitenana eto de momba n'ilay fanambarana zay nataonay iny fanambarana iny dia mazava ny position-nay atao amin'ny gardien de la révolution tsy azotsika tao ny mamadika tolona tonga de mazava be il ne faut pas trahir la population ny fanarahana hatrany amboalohany teny amin'ny 13 mai sy
nanomboka tany amin'ny fahafatesan'olona sarotiny sary-piaro tamin'ny ain'olona maty zahay donc tsy questionna resaka ady seza ya ho hitantsika eo moa ny composition de gouvernement rehefa avy eo fa peu importe ny olona zay ho eo zahay eto zany dia ho feo ny vahoaka hampatsiaro foana hoe io ve le ny fanarahana io ve le tsy ny fanarahana zay le izy satria mora manadino ny olona matsy rehefa mahazo confort ary tsy mamenatra amin'izany fa misy tamin'ireo tanora mafana fompitarotolona am'izao fotoana zao mikombona ny vavany satria nahazo poste izy tsy anomezatsiny azy zany donc soranareo tanora nanomboka ny combat anjaranay izy io manao relais zay le izy c'était une question de relais dia velarina ngezabe am'izay le izy hoe non tazomina l'esprit an'ilay tolona fa sao mantsy lasa dilué any anatina resaka fitantanana firenena sy resaka tombosoa misy namana miteny teto hoe tsy mahazo miaraka amin'ny olona antikrista sy olona mpanompo an'Andriamanitra fa Jehova ihany no maharina ny firenena tsy fantatro zany olona zany raha kristianina marina sy mpamaky baiboly marina fa olona mpandeha amina fihetseham-po fotsiny mba maki tantara ianao tompoko raha nandeha exil ny zanak'Israely tany a Babilôna 70 taona de niverina avy any am-pahababoana iza ny olona nanangana indray ny Israely nanome fond sy nanorona ny mandan'i Jerosalema ary ny tempoly Jerosalema Zentlis mpanjaka sy Kirosy iza ny chef ny architecture nanao ny tempoly Jerosalema rehefa nanao ny tempoly Jerosalema Solomon Zentlis satria misy compétence ao ambadiky zany zavatra Andriamanitra tsy manao ambany zavatra ny atao hoe compétence ny fahaizana tompoko dia avy amin'Andriamanitra na Zentlis io na antikrist io na slamy io na bouddhiste io ny compétence mbola veriko indray firenena no resaka eto fa tsy fiangonana fa tsy évangélisation fa tsy toriteny eny an-tsena fa tsy hoe anangana fiangonana raha izay nga de marina ny teninao hoe tsy tokony hiaraka tsika am'izay lafin'izay mbola discuter aza zany no zany mba mila mianatra tsika mahay manavaka ny vary amin'ny tsiparifary mila mahay manavaka hoe ty resaka tia resaka mba manana ahoana filazana zany mba manana prenez de la hauteur de tsy azonareo an-tsaina mihitsy hoe le hoe discrimination zany zavatra tenenareo zany fanalikana olona fanaovana olona toy ny biby et vous osez dire que vous êtes des chrétiens. Regardez-vous dans la glace d'abord. Non, mijereva fitaratra aloha fa tena zany ndray no menatra eo anatrehan'ireo namako reo hoe zany ve zany kenareo reto bon sujet c'est pas là la question fa nanay dia assumenay mihitsy le izy ary tsy opération hoe anangana plateforme de révolution de hoe dans le but anao prosélytisme zay misy le toetsana prosélytisme zay koa alako hoe ina no nihevitra pasitera andresena lahatra andreo iovafo tsy manana eritreritra ny ampiovafo andreo nareo ary en plus tsy asako zany fa asan'Andriamanitra fa ny fiarahanay de hoe hanangana firenena iombonana samy malagasy tsika samy teratany malagasy ary tompony daholo fa tsy ny kristiana rery tsy ny silamo rery tsy ny mpadala fomban-drazana rery eto zany mbola manararoatra koa manao antso ho an'ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy ka tena hoe manana ny toerany manokana mbola banga ny toeranareo ao anatin'ny plateforme satria voaingana moa izy tia de mandeha miandalana eny azavaina amitsika izy tsy sanatria hoe fanavahana nisy taminareo zao nanoratra anarana nisoratra hoe sakiditra dia ao anatiny le gardien de la révolution hoe tsy hoe reo olona reo ihany fa isika rehetra manomboko zao satria nitanjona amity mbola itoy ny fanambarana ataonay de hoe isika am'izay no maso andro maso pirenena no atsangana hanara-maso andro mpitondra itsika zay le toetsainy le gardien de la révolution hanara-maso satria zay na voateo atsika hatram'izay nanina my filazany démission nanao abandon de poste hoe raha pirenena zany tsisy idirako raha politika zany anjareo mpanao politika fa aloza de natao niaraky zay nanaovany azy to de aveo mikekeka am'izay zay vao nidina 13 mai de zao mahafinaritra mahita hoe sarotony daholo tsika rehetra ny amin'ny fiainam-pirenena na de ataontsika hoe tsy mahay politika ary tsika tena efa fandresena be hoe le vahoaka intéressé am'izay hoe non
maharary anay ty fireneny ty. Izay toe-tsainy zay no tianay kojakojaina foana fa tady ho very satria manomboka tsy hitahita ratsy tsony raha laha tanora le taritolona. No zany de miantso ny mpandala fomban-drazana zay tena hoe olona manana ny toerany. Mety misy aminareo zay tena resy lahatra misy, tsy de hoe resy lahatra fa atao hoe figure emblématique manana ny toerany amin'ny atao hoe mpandala fomban-drazana mba hifanome-tanana aminay koa satria arak'izay hoe ady ombonana izy ty. De makasitraka atsika rehetrarehetra ny am'izay tolo-tanana na ny fanaovantsika ary makahery ny camarade rehetrarehetra atao amin'ny gardien de la révolution. Zavatra anankiray izay tsara ho fantatrareo, misy koa ekipa ato mpanoratra amin'ny communauté amin'ny resaka journal d'investigation any ivelany. Ao aminay ao, tanareo fa on est sur tous les lignes. Manao lobbying intellectuel zay, manao lobbying médiatique zay, manao lobbying communautaire zay, manao lobbying amin'ny lafiny be de be. Ity tanareo eto Facebook ty 0,0000001% fampahafantarana fotsiny hoe zao le izy fa miasa any ambadika any reo ekipa reo. Ohatra anankiray fotsiny tanora mpikaroka amin'ny atao hoe spécialité ny atao hoe diplomatie maritime internationale dia en contact atsika am'izao fotoana zao amin'ny journaliste iraisam-pirenena manazava ny kany Madagasikara, manazava ny lafiny resaka enjeu économique à Madagascar satria ilaina koa ny pression sy ny lobbying intellectuel amin'ny tandrefana mba hanampy le aditsika. Isorina be de be fa efa misy andiana mpanao gazety am'izao fotoana zao miara-miasa amin'ny plateforme ka ho hitanareo eny fa ho zaraina aminareo eny le revue hoe hay ve zay le asa, tsy olona mitatatata fotsiny eto fa olona miasa. Kanefa miasa tsy akijery hoe inona moa ny finoanao, inona moa ny lokatianao, inona moa ny Andriamanitra ivavahanao. Non, zay efa tsy am'izany tsony. Ho anareo zay mbola any tianareo mahazo to be, mahefa be, fa zay efa tsy antsony zay. Level ambonimbony kokoa am'izay. Zay ngamba ny fa tsy janela satria mety efa iandry ny fivoahan'ny gouvernement tsika fa manomboka eto nareo de hareanay foana am'izay. Hisy fanambarana ho ataonay, misy hetsika ho ataonay fa dia eto toka am'le teny malagasy hoe samia miaina romatezao zany betsileo zay. De samia tahin'Andriamanitra tompoko misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany. Farany de ampelako le hoe ny tribalisme religieux potehina. Anisan'ny kombako zany. Tribalisme religieux fa tsy tribalisme ethnique, tribalisme religieux. Zay ary tompoko fa dia samia tahin'Andriamanitra tsy maintsy mandresitsika pour la révolution.